mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba antsika rehefa afaka malalatra ity sabotsy faharaiky amby roapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny salamo fa 5:30. Boka salamo fa 5:30 no ovakitsika amin'ny aran'i Jesosy ry havako. Avia aoka isika ioby ho an'i Jehova, aoka isika anao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatreny amin'ny fiderana isika, fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy nanao azy ary ny tany maina dia noforoan'ny tanany. Avika aoka hiondrika sy hiankohoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika, fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Engany ka hoe nonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro Tomasa fony tany anefitra, izay nakany razanareo fanahy ahy sy ny zany toetraina dia efa hita ny aza ny asako. 40 taona no nahamona aminainahy tamin'izany taranaka izany, ka hoy izaho olona mania sy amin'ny fony izy ka tsy mahalala ny lalako, ka dia nianina tamin'ny fahatezeraka hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Ray masino, manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mandrakariva ry havako, ity salamo fa 5:30 izay zara-mofinaina ao antsika ity dia ataontsika na ataon'ny fiangonana amin'ny fotoana fanombohan'ny fotoam-pivavahana, amin'ny fotoana fiderana izany. Ary tsy dia hoe fiangonana protestanta ihany fa na ny fiangonana katolika romanina izay efa 100 taona no nampiasany ity salamo fa 5:30 ity amin'ny fotoam-pivavahana maraina. Tahaka izany koa ny fiangonana anglikana izay matetika koa mampiasa ity salamo fa 5:30 ity. Mainka moa fa ny vavahana jiosy izay manokana mihitsy amin'ny fotoanan'ny alarobia na fotoana fivavahana amin'ny tempoly ny fanaovana ity salamo fa 5:30 ity. Salamo mihira na manambara ny fahalebiazan'Andriamanitra, manondro an'Andriamanitra ho mpanjaka. Na izany na izany moa ny salamo fa 5:30 manao tonga amin'ny salamo fa 100 dia samy miresaka ny fahalebiazan'Andriamanitra ary manondro an'Andriamanitra ho mpanjaka. Ny 5:30 zany ireo salamo enina faran'ireo, 5:30 tsy farany moa fa 5:30 ka hatramin'ny 100 zany dia miresaka ilay hoe Andriamanitra dia mpanjaka an'izao rehetra izao. Raha toa ka miverina amin'ity salamo fa 5:30 ity tsika dia misy toetra roa mazava tsara anehoany ny mpanao salamo ny fahalebiazan'Andriamanitra, mampanjaka lehibe an'Andriamanitra. Dia ny diny voalohany ka hatramin'ny 5 dia asehony lay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra ny zavaboary, Andriamanitra izao rehetra izao, Andriamanitra ny tendrombohitra nahary ny tendrombohitra, Andriamanitra ny ranomasina nahary ny ranomasina, Andriamanitra izay nahary izao rehetra izao. Raha toa ka mandinika isika ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe ny asan'Andriamanitra dia hitarafana ny fahendren'Andriamanitra. Tsy voatery ho hita maso na sapaitanan'Andriamanitra, fa ao anatin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra dia hitarafanao ny asan'Andriamanitra. Tsy mahagaga zany, tsy voatery ho hitanao ny namboatra ny fiarakodia izay andehananao iny, na ny finday izay eny am-pelantananao, na ny solosaina izay ampiasainao, fa azonao tarafina amin'ny zavatra eny am-pelantananao iny ny faharany hitan-tsainy, ny fahaizany, ny fahalalany, ny fahakingany, ny fahaizan'ny asany, azonao tarafina amin'ny zavatra izay eny am-pelantananao. Raha mamboatra trano isika na tsy fantatsika lay mpanamboatra le trano, fa rehefa miditra ao amin'ilay trano isika dia miteny manao hoe mba nahaila ny namboatra n'ity trano ity, na mba naran-tsaina lahy ny namboatra ity solosaina ity. Dia tahaka izany koa ny asan'Andriamanitra. Raha vantany vao mijery ny zavaboarintsika
de azontsika tarafina ao anatin'ny zavaboary ny fahendren'Andriamanitra. Azay mahamarina ny tenin'ny mpanao salama na hoe ny adala ihany ho aho, zay misy ny azantika anazy no milaza fa tsy misy Andriamanitra. Ny adala ihany no manao anaka-po, ny adala ihany no miresaka manao hoe tsy misy zany Andriamanitra zany. Fa raha toa ka mijery ny zavaboary ianao de miaiky manao hoe lehibe Andriamanitra, ka mendrika ho ankalazaina indrindra, mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Raha toa ka mijery ny zavaboary ianao, mijery ny fivadibadiky ny toetrandro sy ny toetany, ny rinina sy ny fahavaratra, famadibadika amin'ny lohataona, ny fitsokan'ny rivotra maina sy mangatsika eto ambonin'ny tany ka mahatonga ny atsika sy ny ririnina, ny fitongilana ny bolan'ny tany, izay mahatonga ny fikirinan'ny fanonjan'ny ranomasina, ny fikirinan'ny ny ranomasina, ny courant isan-karazany anatin'io ranomasina io, ny fitsokan'ny rivotra avy any amin'ny tendro atsimo makany amin'ny tendro avaratra sy ny sisa rehetra, mahatonga ny toetanitsika ho tahaka izao. Ary ny fifamatorana zany amin'ny zava-mananaina isan-karazany, ireo vorona manidina mamakivaky ranomasina, ny tsy zany ihany ny atsaran'ny voninkazo, ny firindrany na ny sakafo hoanitsika eto ambonin'ny tany fotsiny ihany ary amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra, voankazo dao no mipotra amin'ny vanim-potoanany lohataona, voankazo zao no nandaran'Andriamanitra azy sy ny sisa rehetra, ahitanao ny fahendren'Andriamanitra. De hoy ny mpanao salama manao hoe Andriamanitra lehibe Jehova, Andriamanitra ny zavaboary rehetra izy. Ary eo no ahitantsika hoe Andriamanitra ny zavaboary rehetra Andriamanitra de zao, Andriamanitra miany zavaboary keo izy, tsy hoe nampisy ny zavaboary fotsiny ihany izy fa miahy mikarakara ny zavaboary, na de potehin'ny olombelona aza ny zavaboary de tsapanao ny tanan'Andriamanitra zay mamelona ny zavaboary. Ka itenenan'i Jesosy manao hoe jereo nareo fa ny goaika tsy mba mamafina mijinja, jereo ny voromanidina tsy mba mamafina mijinja, fa ny rainareo any an-danitra mamelona sy mikarakara azy. Jereo Solomona zay natao amin'ny tapon'ny voninahiny ary tsy mitafy anankiray amin'ireny voninkazo hitanareo any an-tsara eny, satria ny rainareo no mikarakara azy. Rehefa ko malala, Andriamanitra de Andriamanitra ny zavaboary. Andriamanitra nahary ny zavaboary, hita ao anatin'ny zavaboary ny fahendren'Andriamanitra, hita ao anatin'ny zavaboary koa ny famindram-pon'Andriamanitra, hita ao anatin'ny zavaboary ny faharanita-tsain'Andriamanitra, ny lojikan'Andriamanitra. Ary dia rehefa mandinika an'ireny zava-mananaina maro isan-karazany ireny anao de hitanao hoe misy lalàna mifehy azy. Misy lalàna mifehy azy zay Andriamanitra no nametraka zany rehetra zany. De rehefa mijery ny zavaboary tsika rehefa ko malala, na tsy hitantsika maso azy Andriamanitra, tsy azontsika tsapahitana an'Andriamanitra, fa rehefa mijery ny zavaboary ianao, ny fanonjan'ny ranomasina, ny tany maina sy zay rehetra eo aminy, de hoe mpanao salama manao hoe niterahan'Andriamanitra fa tsara izy. Eka rehefa ko malala ho hitanao amin'ny fahatsarany zavaboary ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay aseho ny mpanao salama dia tsy hoe Andriamanitra ny zavaboary Andriamanitra fa Andriamanitra ny tantara koa izy, Andriamanitra ny tantara izy. Ny andininy fahaenina sy fahafito de manazava fa Andriamanitra de Andriamanitra ny tantara. Inona ny hoe Andriamanitra ny tantara? Ao anatin'ny Baiboly any de misy mihitsy boky natao hoe tantara, ary tsy hoe raha fitinina de ny Baiboly mihitsy de tantara, tsy tokony hotonono zany. Ny Baiboly de mitantara ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona. Zay ny tantaraina ao anatin'ny Baiboly. Ny fivadibadian'ny ny olombelona manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny Baiboly de boky tantara mirakitra ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, mitantara ny lalam-pamonjena nataon'Andriamanitra mba hamonjena ny olombelona. Zay ny Baiboly. Andriamanitra mitondra ny tantarany zao rehetra zao, Andriamanitra mitondra ny tantara ny mpanompony, zay ny Baiboly.
no zany de ny andininy fahenina sy fahafito dia maneho ity salamo ity manao hoe ny Andriamanitra tsika lehibe Andriamanitra izy no mitondra ny tantaran'izao rehetra zao. Ary dia raha toa ka mijery tokoa isika de afaka malala ny tantaran'izao tontolo zao, ny tantaran'ny fahariana dia ahita fa Andriamanitra mitondro zao rehetra zao. Marina tokoa tsika mantsy mijery amin'ny taonantsika mantsy isika. Fotoanantsika nge fohy 70 taona raha tany mateza de 20. Inona moa zany ny tamin'ny tantarany nanaovan'Andriamanitra ny tany anapitrisany taona ange ny tany. Ny tantaran'izao tontolo zao na ny tantaran'ny olombelona firy alina taona no efa nitondran'Andriamanitra ny soratra ohatra be de be zahatra ny taonan'ny olombelona efa anapitrisany taona no efa anetsiny taona no efa nisian'ny olombelona am'izao ahitantsika endrika hitantsika zao hoe misy tanana misy maso miasa mihinana misakafo. Andriamanitra de Andriamanitra ny tantara. Andriamanitra no mitondra zao rehetra zao. Fa solomasotsika mantsy jerentsika am'lay hafoy an'lay fotoana lay izy hoe ny taona 50, ny taona 70, ny taona 80, ny taona 80, zany hoe lay fotoana fony jerentsika azy dia tsy hitatsika ilay fitantaran'Andriamanitra izao rehetra zao amin'ny ankapobeny. Afaka malala tiany mpanao salamo takatrao fa ny Andriamanitra ao de lehibe satria izy no mitondra ny tantaran'izao tontolo zao. Marina loatra fa mety hiteny anao hoe ka de Andriamanitra ve zany napisy ny ady, Andriamanitra ve zany napisy ny korotana sy ny famonoana teto ambonin'ny tany, Andriamanitra ve zany napisy ny fanjavona reo civilisation lehibe zay nisy teto ambonin'ny tany, Andriamanitra ve zany no nanafaona ireny firenena matanjaka isan-karazany ireny. Fa inona ny hevitr'Andriamanitra amin'ireny rehetra ireny? Raha koa malala ny soratra masina de manana ambara amin'ireny toe-javatra maro samihafa ireny fa avelan'Andriamanitra ny tranga reny karazana firenena maro isan-karazana, ny Egyptiana, ny Makedoniana na ny Grika, ny Babiloniana, ny Persiana, ny Assiriana, isan-karazana, ny Romana, zao moa zany civilisation kristiana. Avelan'Andriamanitra ny tranga daholo reny rehetra reny. Misy amin'izy ireny mahery sehatra, misy amin'izy ireny mandrava ny asan'Andriamanitra isan-karazany, misy amin'izy ireny manompo sampy. Fa na inona fitrangano zay endrika civilisation na tantaran'ny olombelona teto ambonin'ny tany de zao ny Baiboly de milaza fa Andriamanitra no tompon'ny tantara. Andriamanitra no mitondra ny tantara. Fa raha ohatra ka Andriamanitra no tompony teny farany amin'ny tantara, fa avelan'Andriamanitra kosa nefa hitranga hipoitra reny firenena maro samihafa reny. Fa izy ihany ny tompon'ny fitsarana farany. Fatatsika ny nandrafan'Andriamanitra ny Babilôna ny farany. Fatatsika ny faharavan'ny ny Assiriana. Fatatsika ny faharavan'ny ny civilisation Grika, ary fantatsika koa ny faharavan'ny fanjakana Romana. Reny rehetra reny rehefa tena jerenao de manakolazaina amin'ireny civilisation lehibe rehetra reny ny Baiboly. Ary rehefa jerenao de zao ny famatotra tamin'ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely avokoa ireo civilisation lehibe rehetra ireo. Zany hoe nataon'Andriamanitra ho lehibe reny fireneny reny mba ho fitezaina hifitaizana ny fireneny Israely. Nataon'Andriamanitra ho lehibe ny Egyptiana, firenena Egyptiana, mba hipoitra va ao anatin'ny firenena Egyptiana ny zanak'Israely. Zany hoe no tahian'Andriamanitra ny Egyptiana, raha izany azo ilazana azy, no manin'Andriamanitra ny Egyptiana mba ho loharano hipoiran'ny fahendrenana ny firenena Israely. Tany nianatra tamin'ny fomba fitondram-panjakana Egyptiana i Mosesy. Tsy zay ihany fa nipoitra ny civilisation ny Babiloniana, nentin'Andriamanitra nananatra ny Israely, ny Babiloniana. Ny Assiriana navelan'Andriamanitra natanjaka mba nentin'Andriamanitra nanitsy ny fanjakana avaratra. Navelan'Andriamanitra nitranga ny civilisation Grika
ny entin'andriamanitra ny taiza sy nan'olokolo ny fifikirany zanak'Israely tamin'andriamanitra fatatsika tsara mihitsy. Baiboly protestanta moa tsy miresaka loatra ny fanjakana grika na ny fanjakana makedoniana tsy miresaka loatra n'izay izy. Ny grika isy ny baiboly protestanta fa raha mamaky ny baiboly katolika ianao de hitanao amin'ny bokyny Makabeo voalohany sy Makabeo faharoa ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny civilisationna grika izay mifamatotra tamin'ny tanàna zanak'Israely toy ny fanjakana romanina de vao mainka nifamatotra tamin'ny tanàna zanak'Israely indrindra tamin'ny tantaran'ny testamenta vaovao nanombonin'ny romanina any Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe mifamatotra avokoa reo civilisationna lehibe teto ambonin'ny tany de nifamatotra avokoa tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely na ny tantaran'ny vavahana kristiana na ny tantaran'ny joda na ny tantaran'Israely. Ary rehefa hazavaina de zao navelan'Andriamanitra hitranga izy reny mba ho fitezana ny zanak'Israely na ho fananarana ny fireneny na hampianatra azy na hanefy azy fa rehefa aveo de izy ihany no mitsara reny firenena maherisetra reny ka mandrava azy reny rehefa vita ny ampiasany azy. Navelan'Andriamanitra ho rava Babelona, navelan'Andriamanitra ho rava ny Persiana, navelan'Andriamanitra ho rava civilisationna grika, navelan'Andriamanitra ho rava ny Asiriana, nataon'Andriamanitra ho resy ny Egyptiana. Zany rehetrany dia ilazana fa Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Rehefa ko malala ity Salamo 5:20 ity dia maneho zany Andriamanitra ny tompon'ny tantara zany. Izy no mitondra zao rehetra zao ary avelan'Andriamanitra hisidikany avokoa ny zavatra rehetra satria izy no mitondra ny tantara. Fa ny fahatelo rehefa ko malala ny 9:20 hatramin'ny 10 dia Andriamanitra ny olombelona rehetra Andriamanitra ny vahoakany Andriamanitra ny firenena izay rehetra Andriamanitra nefa indrindra koa Andriamanitra mitodika manokana amin'ny firenena izay nofidiany. Ary dia Andriamanitra ny firenena, Andriamanitra ny zanak'Israely, Andriamanitra tsika io Andriamanitra io, lehibe Andriamanitra ka manaiky io Andriamanitra ny firenena madinika tahaka an'Israely tamin'ny fotoan'andro. Ny avako ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mahafantatra anao. Ary izay no asehon'io manao hoe tsotra nongatahako aminareo i Andriamanitra. Rehefa mitodika amin'ny olombelona izy. Rehefa mitodika amin'ny olombelona izy de zao tsotra nongatahako aminareo de zao aza manamafy ny fonareo. Zany hoe Andriamanitra mitodika amin'ny vahoaka, Andriamanitra mitodika amintsika. De zao Andriamanitra mitaky amintsika tsy hanamafy ny fotsika. De naka ohatra izy tao Meriba sy Tomasa, fatatsika io tantara io amin'ny bokin'ny Exodus 20, voatantara koa amin'ny bokin'ny Nomery, ny hoe ny zanak'Israely dia ilay nanometsiny an'Andriamanitra. Zay tsy ahivon'ny Salamo eto hoe mafo inona moa lay mafisam-po, zavatra anankiroa. Ny voalohany de zao tsy mino ny asan'Andriamanitra, tsy mety mino ny herin'Andriamanitra, fa manometsiny an'Andriamanitra. Zay le hoe manamafy ny fonareo. Araka le nyteneny manao hoe izay nakanindrazanareo fanahy azy sy ny sahany toetrana de efa hita ny aza ny asako. Efa hita ny zanak'Israely ny asan'Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina. Efa hita ny zanak'Israely ny asan'Andriamanitra fa resy tao amin'ny ranomasina mena ny miaramila ny Faraona nentika azy. Fa nefa zao mbola tsy nino ihany izy. Mbola nakafanan'Andriamanitra ihany izy manao hoe fanahoana zay ny dientinao amin'izao lalana aty anefitra izao. Diso lalana ianao Andriamanitra. Tsy fantatrao ny lalana tokony hitondrananay. Nahoana zay no entinao amakivaky-hevitra, nga tsisy lalana manitsy, nga tsisy lalana akaikikaiky kokoa, fa maninona no entinao aty zahay. De hoe ny tompo manao hoe manamafy ny fonareo. Ary de fantatsika fa Davida nanao ity Salamo 5:20 ity, tsy voasoratra amin'ity baiboly ity moa zany eo amin'io fa raha mamaky ny epistily any Hébreu tsika zoko faefatra zoko fatelo dia ny epistily any Hébreu no manondro fa Davida no nanao ity Salamo ity. Izay tsy anadinony Davida ny amafisam-pony ireo zanak'Israely nanda sy ny tsara an'Andriamanitra. Zay no nitranga tao Masa sy tao Meriba. Mafo tsy mety mino ny herin'Andriamanitra, tsy mety manaiky ny fahendren'Andriamanitra,
mikio mandrakariva amin'ny planin'Andriamanitra. Beloha tsy mety manaiky ny fahendrena sy ny fitantanan'Andriamanitra. Zay le mafy fo. Fa ny faharoa de zao, ny amafisam-po koa de zao, ny fikomiana amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fikomiana amin'ny fiangonana, ny fikomiana amin'ny amin'ny rafitra maro samihafa. Eo zanak'Israely raha mamaky tsara ny Tomeriba sy Tomasy ianao dia nametsiny an'i Mosesy ny vahoaka. Nametsiny an'i Mosesy manao hoe fa maninona ny moro Mosesy nentinao taty zahay. Fa nga tsisy fasana any Egypta. Any Egypta nge misy sakafo hoe, any Egypta nge misy rano hoe, any Egypta nge misy fasana ilevenany. Fa ho aninona hoentinao ty amin'ny torapasika ty ho fatitra ty amin'ny toerana tsy misy fasika izahay, tsisy fasana izahay, fasika, tsisy rano, tsisy ninina. Ary dia nifototra tamin'ny Mosesy izy ireo. De hoy ny bokin'ny Salama eto manao hoe mafy fo ianareo. Mafy fo satria tsy mifankaty, mafy fo satria tsy miray saina, mafy fo satria tsy mahay mifamela, mafy fo satria mifampikio sy mifanaratsy. Revako malala de eto zany ny tompo manao antsoavo manao hoe lehibe Andriamanitra ka manao antsoavo amin'ny vahoaka zay ty azy amin'ny fireneny zay nofidiny, amin'ny mpanompo miteny manao hoe aza mana mafy fo e. Aza mana mafy fo, fa rehefa mana mafy fo ny olona de tofok'Andriamanitra. Tofok'Andriamanitra rehefa mafy fo ny olona. Any ka nanjary 400 taona. 400 taona no namelan'Andriamanitra ny zanak'Israely hamakivaky ny hevitra. Tezitr'Andriamanitra araky ny teneny eto manao hoe ninina tamin'ny fahatezerako a tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Ary tereo vahoaka rehetra namakivaky ny hevitra niainga avy any amin'ny ranomasina mena de tsy nisy niditra ny tany Kanana afa-tsy olona roa monja, de Josoa sy Kaleba. Zay ihany. Zay ihany Mosesy aza moa de tsy niditra ny tany Kanana. Nanao tazan-davitra fotsiny manao hoe io eny le toerana hovatanina fa tsy tafiditra ny tany Kanana. Araky ty teny ty manao hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy satria mafy fo, tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mankasitraka an'Andriamanitra, tsy manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra, fa mieritreritra ny fahalebiazany tenany ihany, mieritreritra ny fahalebiazany voninahiny ihany, mieritreritra ny fahalebiazany farany hitan-tsainy ihany, mieritreritra ny fahalebiazany fahaizany manao ihany. Zay ny olombelona. De ny tompo manao hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Ary de niporofony hoy Davida manao hoe zahay aingenina tonga ny zanak'Israely vahoaka anapitrisany anetsiny nivoaka ny Egypta fa tsy nisy tonga tany amin'ny tany Kanana. Taranaka vaovao. Tsy ireo niainga avy any Egypta akory no tonga tao amin'ny tany Kanana, fa reo teraka tany eny hevitra. Fa zay rehetra tonga tany, zay rehetra mivoaka ny Egypta de zao tsy nisy tonga amin'ny tany Kanana, fa taranaka vaovao. Zay ny dikan'ilay hoe 400 taona, taranaka vaovao no namantana ny tany Kanana. Satria nahoana? Satria mafy fo. Tsy mba nety nanaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra. Na de efa nanaovan'Andriamanitra fahagagana maro isan-karazany ara de tsy mba nety nanaiky ny fahagagan'Andriamanitra. Zay afaka malala lehibe ny Andriamanitra ao. Lehibe ny Andriamanitra ao. Tsara ny Andriamanitra ao. Nahoana ianao tsy mahatoky azy? Efa nomeny anao ny zanany, nomeny anao ny famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Famindram-po Andriamanitra na de lehibe sy nanao rehetra zao ary ka nahoana ianao tsy manaiky azy? Nahoana ianao tsy malala misaotra azy? Nahoana ianao tsy malala araky ny tenenin'ny Paoly Salama hoe miondrika eo anatrehany, miankohoka eo anatrehany, mandohalika eo anatrehany? Rehefa mbola andreo rehefa azavain'ny Calvin amin'ny salama zay ity salama 10:10 izy manao hoe ny tokony fihetsiky ny fiangonana eo anatrehan'ny fahalebiazan'Andriamanitra de reo telo reo izy. Miondrika eo anatrehan'Andriamanitra, miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra, mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra ara-panahy. Asa amin'ny fiainana manontolo, miondrika ny loha, miankohoka ny vatana, mandohalika ny lohalika. Zany hoe tena miaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny avinaviny olombelona, ny fiheveran'ny olombelona ho lehibe no Andriamanitra. De zao mandohalika, miondrika, miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha toka manao zay ianao de tsy sokajin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Hoy ilay mafy fo
tahak'izay Thomas na tahak'izay tany Meriba. Fa olona miaino sy manaiky ny fahalehibiazan'Andriamanitra de ampiariarian'Andriamanitra aminao ny voninahiny. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao eram-po eran-tsaina izahay, misaotra noho ny fahalehibiazanao, fa hitanay amin'ny zavaboary sy ny fiainanay isan'andro ny fahalehibiazanao. Hitanay amin'ny fitondranao ny tantaram-piainanay sy ny tantaran'ny asan'izao tontolo izao ny fahendrenao mahagaga. Ary hitanay koa ny fahalehibiazanao, ny fanetretenanao manaiky handefitra aminay, manao antsoavo aminay mba tsy hanamafy ny fonay. Tompo, mamelany elokeratoka misalasalany amin'ny fitiavanao, misalasalany amin'ny fahalehibiazanao, misalasalany amin'ny fiandriananao Andriamanitra izahay. Tompo, ataovy mahay midera sy manome voninahitra anao amin'ny fiainana isan'andro izahay, ary ataovy matoky fa ny Andriamanitra izahay dia tianay, tsy miova, marina, tanteraka, tsara, ary manao izay mahatsara mandrakariva ny fiainana isan'andro. De mivavaka izay Tompo. Meteza hitarika sy hampahery anay, meteza hampandresy anay amin'ny fiainana isan'andro, ary aoka hiariary eo amin'ny fitantananao ny isan'andronay ny famindram-ponao mahagaga. Fangio ny fonay tsy ho fo mafy, fa ho fo nofo afaka hitoeran'ny fanahinao masina, hitoeran'ny fibebahana, hitoeran'ny fahamasinanao, hitoeran'ny fitiavana amana, hitoeran'ny fitiavana anao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. De avao isan'andro ny fanoratenanay, mitoera aminay tompo tsara, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.